tonga soa tao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny MBS tompolasy tompoko vavy manaritra ny arahaba ho antsika rehetra manaraka izany ary manasanao hiaraka aminay hatro tamin'ny farany ety ampiandohana ary dia elana tsiny sahady noho ny tsy nahafahanao nanaraka ny fahitalavitra MBS nanomboka omaly alahady noho ny fandaminana ara-teknika eo amin'ny vaovao politika avy hatrany ary no hanomboantsika ny vaovao ny vahoaka ny vato no niona tamin'ny kandida marika ravalomanana larana fahadimy amby roapolo ao anatin'ny bulletin tokana omaly ariva fotoana izay nanamafisany ireo anisany misongadina amin'izay everina fa ampandrosoana aingana any Madagasikara izay tafahitsoka tanteraka ao anatin'ny fasairanana teny toerana Morina Rabe Mananjara teo amin'ny sariny Manora Andriamalala. FDB maro no nambarany kandida marika ravalomanana nandritra ny fionany tamin'ny vahoaka ny vato sy ny distrika Nambohidratrimo omaly. Vavahadin'ny Madagasikara ivato ho izy ka mila voalohany hatrany amin'ny lafiny rehetra. Tsy maintsy ataony lara-pahamehana ny famoronana asa indrindra ho fitsinjovana ny hoavin'ny tanora ary tsy noadinony ny tontolon'ny fandriampahalemana izay tsy maintsy anaovana ezaka goavana. Ni bavati dia ni lelete kwa Madagasikara. Yep sana nyumba na doni na makani fedel. Sipari jasa wasi kwa bavati jis dani sipat fuluan ni pat. Kwa jawa turmal kya bandes kya waktu November pernah itu. Siapa yang jangan dua hanya ni fedel an vadon mazwaz den van die parlement teri dan jage ke dol ke benar Madagaskar hai vadon sikhe zaman da betka berwao naro mirek malawataro gani sensitivite taluan 2009 nasib solid singa lagi berpilihan sini jangan Allah butuh dada dem verna am senen Malagasy am senen teo ihany koa ny tsy maintsy anomezana sakafo ara-dalàna sy ara-pahasalamana ny vahoaka malagasy ary eo ny fanarenana ny fampianarana ary mbola nasinteny ny momba ilay tahiry izay sokafana anohanana ny kandida marika ravalomanana ka afaka mandray anjara amin'izany izay anohana azy rehetra angarahara tanteraka ny fitantanana izany kanty izany. Avy amin'ny rehetra manohana ny daty mahafahatsika mandray andeha amin'ny dalàna ianareo ny voalohany fana tamin'ny filalao mbola nibesaka tamin'ny bureau à Washington efa natsaraka comité de soutien izy ty comité de soutien io mandosaka ny vola any amin'ny côte ménage raha misy mitandrisany koa amin'ny alalan'ny vola na retemoné hitatsika eo satria betsaka dia betsaka ny tanampy fa tsy teo hita na dia zao mbola hita multiplier ny alalany fitantsika commune district fa hoenareo zany manaraka zay izy mangady mananana fa mbola maro amin'ireo olona ihany koa nanambara fanohana ny kandida marika ravalomanana amin'ny fifidianana satria resy lahatra tamin'ny fampandrosoana efa noentiny teto amin'ny firenena. Mbola Irina Rabe Mananjara trano no mitatitra antsika ny vaovao. Momba ny kandida ravalomanana dia raha malala aloha efa nitondra firenena izy ankehitriny nefa tena ilaina izy mitondra izany hoe fiarahamonina tsara tatana sy fanajana izany eo mahazoa n'olombelona. Izany mazavany raha resy lahatraminy zava-bitany aloha dia tena nafinafina mihitsy hatramin'izao. Za zao olona avy any Andraisory ny tonga aty anatona hitazana azy sy henony zavatra mazaika zay tena maharesaka ary momba ny mpondrany aloha dia tena nafafoa mihitsy ninonina pilazany sasany satria nahoana satria izy tena
azoko antoka mihitsy fa tsy mba manao olona lava izy fa tena tanteraka zao ny zavatra lazaina ary za zany hoe manaraka zany koa dia zavatra ohatra hoe zay namboaka tena hitako manasokatona mihitsy tamiko tsy hitako aloha dia amin'ilay zone France amin'ilay zone France zao hitako hoe tombotsoa manokana resaka le fikariny amin'ilay diko rehetrarehetra ilay vokatra fikariny diko zany izy hitako mampiavaka anazy ny zone koa zany tamin'ny hitako tena miavaka be anazy zone France nenay mandeha be tena songadina be zay tao anatrehany akoatr'izay fampianarana ohatr'izay fampianarana eny mandeha daholo zany fampianarana rehetra eny fizarana zavatra any amin'ny sekoly aty amin'ny tokotany zany zay dadara valomanana zany no mampiadana ny tatsa manamboatra ny lalana fandrifalemana ty aminay milamina tsara mihitsy ny hatramin'ny fitondrany tamin'izy teo aloha manamboatra ny lalana dia manome ny tatsa rehetrarehetra sy ny majinika ankoatra ny fiainana andavanandro tamin'ny andro ny lamina be na mipiasa tamin'ny andro ny dadara valomanana milama na mipiasa ary misy pont fisondrotan-karama tsara be zavatra tena fantako aloha amin'izao fotoana iainantsika zao mizaly vahoaka rehefa mizaly vahoaka hatramin'ny nanasorana ny dada tamin'ny 2009 tena hita fa mizaly dia mizaly mihitsy vahoaka amin'izao zay tena miandraandra azy mafy ary tena miandraandra azy fa mizaly vahoaka fandriam-pahalemana ny sifisiny sakafo ny lalana indrindra za dia efa hatramin'izay tiandra valomanana satria nitako azy dia amin'ilay fampandrosoana hoentiny mampandrosoana Madagasikara profon'izany angamba dia taoriana ny crise 2002 dia nandalo rantsana lalina ny firenena nefa tao anatin'ny fotoana fo dia tafarina mbola eo amin'izay vaovaon'ny politika izay hatrany fa mifandraika kosa amin'ny fifidianana vola mitetina 2 lavitrisa ariary na 2 miliara ariary no antotony fanjakana Alemaina ho ao anatin'ny kitapom-bola ny tetika SEPTAMBRA entina natanterana ny fifidianana eto Madagasikara tsy mbola ampy 3.5 lavitrisa nefa ny vola entina natanterana ny fifidianana raha ny fanazavan'ny filohan'ny Sony androany io maraina kosa no nanatanterana ny fifanaovatsony momba ity famatsim-bola avy amin'ny fanjakana Alemaina ity Edena Eliasy Manorandre Malala Anontona vola mitentina 10 euro na 2 lavitrisa ariary ny fanjakana Alemaina entina anohanana ny fanatanterana ny fifidianana eto Madagasikara ampidirina ao anatin'ny kitapom-bola ny tetika SEPTAMBRA na ny soutien au cycle électoral de Madagascar io famatsim-bola io raha ny fantatra androany. Le financement de SEPTAMBRA pour 2018-2019 dia zany hoe fianoana foana le izy zany fianoana arakaraky ny fahatongavana zany satria hatramin'ny taona 2024 ny fifidianana rehetrarehetra zay mitranga io zany dia mbola zakain'ny SEPTAMBRA zany donc zay tonga dia miditra anatin'le palier foana dia mandeha ny activité dia mamoaka avy anatin'le palier zay fandehanana na dia misy aza izay famatsim-bola avy amin'ny fanjakana Alemaina izay nambara ny filohan'ny Seny androany fa mbola tsy ampy 2 tapitrisa dolara na 3.5 lavitrisa ariary ny vola entina anatanterana ny fifidianana tsy atao sakana tsy atontsana ny fifidianana kosa nefa izany ho iatrany ny fanazavana mbola misy kely ihany no tsy ampy nefa ny tsy mahasakana antsika tsy androsona zay zavatra eo amin'ny 1 million de dollars eo angamba tsy masakana fa mandrositsika tsy misy olana fa mandrositsika vitatsika amin'ny fifidianana amin'ny fafitony novambra tsara ny mampafantatra fa isan'ny ompana ny teti-bola ny tetika SEPTAMBRA ny fiantohana ireo fitaovana rehetra mety ilaina mandritra ny fifidianana eo ihany koa ny fampiofanana ireo rantsa-mangaika miara-miasa amin'ny Seny ary indrindra ny karazana fanentanana ampianarana ny olona ny tokony atao ao anatin'izay fifidianana izay sy ny manodidina azy tontosa io marain'io tetsinany sana moa ny fifanaovatsy ny fifanarahana momba ity famatsim-bola avy amin'ny fanjakana Alemaina ity niarahana tamin'ny maso ivony Alemaina monina sy miasa eto amintsika sy ny mpandrindra ny rafitra eo anivon'ny firenena mitiambana Ramatoa Violette Kekiomia notrony ny filohan'ny Seny Ery Rakotomanana
eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa indray dia ny ena nisan'ireo mpiadina tsy tonga ary ny tombo avy telo eny kosa noho ny tamin'ny fanadina-panjakana BEPC sy CEPE nisan'ireo lehibe ny fitoeram-panadinana baccalauréat raha ny hita teto andrenivohitra manokana. Ny lamina vokatr'izany ny fanadina-panjakana baccalauréat raha ho an'ny andro voalohany. Ny taranja tantara sy ny géographie ny tena mbola tahoran'ny mpiadina raha toka ny taranja filozofia kosa no nisantarana izany androany maraina. Eden Elias sy Manora Andriamalala. Nampitomboina avy telo endy ny isan'ny lehibe ny fitoeram-panadinana tamin'ity fanadinam-panjakana baccalauréat 2024 ity araka nambaran'ireo lehibe ny fitoeram-panadinana nanaovana fanadihadiana androany. Ho fanamafisana ny fanaraha-maso ireo mpiadina no antony izao raha ny fanazavana azonay. Ho an'ny tetsy amin'ny fitoeram-panadinana lisenany sana nitambatra efitra ireo mpiadina manao ny fampianarana amin'ny ankapobeny sy ny fampianarana teknika. Raha ny androany maraina aloha dia hita fa mizotra tsakasy-andava ny aliny lamina ny fanadinana baccalauréat izay nitanterahana eto amin'ny centre lisenany sana. Tsy dia nahitana fanadinona taratasy fiantsoana vitsy ihany koa ireo mpiadina tsy tonga tamin'ity fanadina-panjakana baccalauréat 2024 ity raha oharina tamin'ireo BEPC sy ny CEPE. Raha ny fantatra kosa dia ireo mpiadina anarivony tsy nahavita ny adina EPS no tsy mahazo miatrika ity fanadinana antsoratra ity ho an'ny teto amin'ny Sisko Antananarivo. Ho an'ny teto amin'ny Eugène Sana manokana vitsy ireo tsy tonga niatrika ny fanadinana io maraina io. Amin'ny ankapobeny aloha vitsy ihany ny ankizy no hoe nanadino amin'ny resaka convocation na EPS fa mbola azonay ekena satria mbola miverina ny ariva tsy na dia afaka verifiena amin'iny. Eo amin'ny resaka tsy fahatongavana ny anay zao eto ny série A1 zao misy roa tsy tonga absent, dia ny A2 misy 5, dia ny C tsisy ny absent amin'ny C, dia ny D misy 4 ny absent amin'ny D eo. Izay ny ankizy tsy tonga. Amin'ny ankapobeny tsy sarotra ho an'ny ankizy ny laza adina voalohany filozofia io maraina io. Nafinaritra aloha satria efa zavatra efa natao révision tany am-pianarana ny sasany. Hoe sarosarotra ihany ohatran'ny hoe mataotahotra kely fa reo manao izy dia ohatran'ny ny any am-pianarana ihany milamina ho azy eo ihany ny saina. Mandeha tsara koa tokony izy fa ny révision moramora kokoa misy moramora fanomanana tsy dia nampanina loatra satria efa niaratra pendant un an dia tsy karitra teny rehetra teny fa mbola samy mamerindesina avokoa ny ankamaroan'ireo mpiadina. Etsakilan'izay ny taranja tantara sy géographie no tena mbola atahoran'izy ireo. Matera tena atahorako ny histo-géo dia ny matematika. Histo-géo dia matematika. Histo-géo dia izay aloha amin'ny série tsy maintsy mbola atahorana mbola tsy fantatra sy ihany. Mianatra lesona fa le izy misy chapitre be dia sahirana mianatra anazy dia tsy fantatra hoe izy amin'ireny ny voakany. Tsy ahivina moa fa miisa 7,740 alina sy iray hetsy ireo mpiadina baccalauréat manerana ny nosy. 2,740 alina amin'ireo kosa no avy eto Antananarivo izay iparitaka amin'ny fohy be mpanadinana miisa 5,000. Miisa 5,000 kosa ireo mpiadina manana fahasembanana ho an'ny avy eto Antananarivo. 17 taona ny zokiny indrindra ary 12 taona kosa no zandriny indrindra. Ny 15 septambra lasa teo kosa no andro maneran-tany natokana ho an'ny fanadiovana. Anisan'ny nankalaza izany isika teto Antananarivo renivohitra tamin'ny alalan'ny hetsika fanadiovana VAOVAO. Ny teo amin'ny boribory-tany voalohany sy ny fokotany 470 tao aminy no niara-ny farimbona tamin'izany fanadiovana VAOVAO izany. Natao izany mba ho fanetanana ny olona tsirairay ho tia madio fa ihany koa mba hanamariana ity andro maneran-tany ity. Vaovao tateriny Jessica Miray. Nankalazaina ny 15 ny volana septambra lasa teo ny andro maneran-tany ho an'ny fanadiovana. Anisan'ny nankalaza izany ihany koa ny teto Antananarivo renivohitra. Ka nankalazaina tamin'ny fanadiovana izany, izay natao tao amin'ny boribory-tany voalohany, ka nanatanterahana ny fanadiovana ny tao Ampefloha, Anosy, Ambohida sy ny teny amin'ny faritry ny Lalamby toy ny eny Anosy be.
Ny fahatsapana ny mahazava-dehibe ny fanadiovana ary koa fanentanana ny olona amin'ny fitiavana ny madio izay no antony natanterahiny ity hetsika fanadiovana VAOVAO ity izay nandraisany boriboritany voalohany rehetra anjara izay misy fokotany 470. Ty hetsika androany ity zany dia hetsika manokana satria andro iraisam-pirenena ho an'ny fanadiovana maneran-tany androany 10 volana septambra. Izay zany no anehoan'ny tanàna Antananarivo miaraka amin'ny association Isasokatrany indrindra ny boriboritany voalohany mikarakara ny hetsika ity eto amin'ny faritra manodidina Nampefoloha sy Anosy sy Ambohida zany no diovina manokana hatreny amin'ny faritra ny lalambe Anosy be izay mamaritra ny faritra ny boriboritany voalohany. Tsy vao izao akory nisy ny fanadiovan'ny komuna Antananarivo renivohitra ny tanàna fa efa hatramin'izay fa ity hetsika ity kosa dia natao hanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fanadiovana. Orinasa tsy miankina maro no niara-nisa lata amin'ny boriboritany voalohany sy ny komuna Antananarivo renivohitra nanatanterahana izao fanadiovana VAOVAO izao. Ny irariana dia tsy ho vonjy-tavan'andro ihany izao fa hipakany amin'ny tsirairay ny fitiavana manadio izay tsy mandody tokoa mantsy dia efa namany manadio. Dia izay ihany koa no entina mamarana ny vaovao amin'izao alina izao ankasitrahana hatrany ny fanarahanao izany hatramin'ny farany azadino ary fa manomboka amin'ny 7 ora sy sasany ny vaovao manoka ny kandida marika Ravalomanana aorian'izay kosa dia arahanao ny fandarana dinika iarahana amin'Andriamatoa Constant Ravelisson mpandrindra nasionaly ny KMMR 2024 dia ny tena kosa ary manome fotoananao indray ho amin'ny rapitsy toy izao indray. Veloma tompoko.